Tenin'Andriamanitra izay miainga indrindra amin'ny fitiavana mitondra no hevitra hoe ny fitiavana no lehibe indrindra. Ny fitiavana no lehibe indrindra. Ary ny tsirairay azy dia samy mampiasa izany vakolana hoe fitiavana izany. Eny ao anaty ny fankalazana ary ny fankatia ary manahoana izany hoe lehibe tahaka ity fitiavana ho an'ny tantarazana ity. Ny tenin'Andriamanitra nefa dia milaza mandahatra ny teny hoe ny finoana, ny fanantenana, ny fitiavana. Fa ny fitiavana ozy izy no lehibe indrindra amin'izany. Fa maninona ary ny fitiavana no lehibe indrindra amin'ny finoana sy ny fanantenana. Kanefa ny finoana afindrana tendrombohitra ary ny fanantenana dia anantenana ny fahasambarana. Kanefa ny fitiavana no lehibe indrindra. Ampiasain'ny maro ny fitiavana. Fantatra ny be sy ny maro amin'ny tenin'ny Pailo hoe ambony. Kanefa mahavoafatotra alay lehibe ny tena hoe fitiavana. Jerevantsika azy ny teny fototra ny laza izany fitiavana izany mba ahafahantsika mandrefy anty halehibe ny tena hoe fitiavana mba ahafahan'ny tsirairay avy mampiasa an'izany. Raha ny teny fototra ny laza dia hoe tehaka be. Azo tsika tsara iazy izany hoe tehaka be izany fa fitiavana an'Andriamanitra. Io zany isika dia matsafa hoe fitiavana dia misy an'Andriamanitra. Ary nalazatsika dia milaza hoe Andriamanitra ao an-tany. Eny tsika eny dia misy fikompakopahana ary dia ngamba isika raha mijery azy hoe eo ambony sary dia misy teny hoe ny fitiavana no lehibe. Ny fitiavana zany aiza anjakrana azy ao ambony. Ny voalohany indrindra fampiasantsika ny lehibe ny fitiavana dia repetika ao anatin'izany hoe ao amin'Andriamanitra. Izany hoe Andriamanitra ao anatin-doha ary izany tokony jerevantsika olombelona tsirairay ka hiandrana foana isika amin'izay zavatra hoe Andriamanitra dia ao an-tany. Ary izany mahalehibe indrindra azy. Ny faharoa manaraka an'izay satria tsy mety raha nirety zavatra isika dia tsy mety zavatra anankiroa no ampitohy. Ny faharoa nofesina mahalehibe ny fitiavana dia ny olona samy olona. Manahoana rehefa ao amin'ny tsara ihany ny fitiavana ka fijerevana mety sy miavana na lay na ny lay. Dia tafapetraka ao anatin'izany rehetra anankiroa izany ny fitiavana miakatra ao amin'Andriamanitra sy ny fitiavana mijery amin'ny maholy dia mipetraka ao ilay tena fitiavana. Hitantsika izany atao hoe fitiavana raha Andriamanitra no ajaintsika isakaolanatsika eo amin'ny fotoana fitondrana sy fitantanana kely. Manahoana isika raha mijery ny visy ny avana na ny fiarahamonina mety ho izy ve mitoejavatra sy mitranga toizavatra. Misarika antsika tsara iazy satria ao anatin'ny lalàm-pahamerantsika dia ny fitiavana no ao anatin'izany. Tsapa fantatsika daholo malagasy izany hoe ny fitiavana ambony indrindra ny fitiavana dia ny fanajana
sy ny fatahorana ary ny fametraran'Andriamanitra ny didy sy ny andraikitra zay samy tsirairay eo amin'ny firenena. Ary ny faharoa dia ny fitodiana eo amin'ny fiarahamonina fijerevana ny lahy sy ny vavy. Ao isika anataka ny fanaovana-tanjahantena rehefa manafana ny hafika dia ampiakarana sy ampidinina ny hafika ary tetserevana ny hafika fisy ny akavarana fasaodibolana ny didy. Fa raha dia mandeha fijery mahitsy dia tsy mahita ny fisy ny varana tanika dia mafiata. Rehefa tonga izay famafisany hafika zay dia loza ny gaga na ho an'izay mitarika na ho an'izay vahoaka. Ka eny isika zay mafantatra ny tao hoe hahaleveny fikarana izany amin'izao andro izao sady panjana isika mijery ny fiarahamonina dia tafapetraka sy tafapita ilay fahiny dia le fikarana ny tanindrazana dia hitatsika tsara fa tatanteraka ataontsika tokoa na ira fahiny ny rahaka zay hoe hiakana sy mifinaritra ny nosy malalatsika ity. Voan'Andriamanitra lehibe ny voninahitra zay tanjona tamin'indrindra tamin'izao famandrakizay. Dia pada madala tuga mengikuti ranwa dengan kumba karis kementerian. Dia kabina tak bersihkan isagan mengucapkan. Ni beren Malaysia ini kumba baka dia menzajikan mengaina rayu menusia pizza dan sedekah analizu pasku. Dia menemukan misukatra kecil ni pada tenan dibawakan Malagasy. Apa tardalana wangi FIFA kazuna sakarasa simpan suna ari kialana amni krisis namatra ni fiumbunan ni sereriap izuta wanan kena lalani fiskapana amin'ny demokrasia dia ny fahavitan'ny fifidianana soamatsara izany. Eny ny vahoaka Malagasy mba hidioka izay ny sasarany eo amin'ny fiainana andavanandro ka hiaina ao anatin'ny fandriam-pahalemana sy ny fiadanana ary ny fahamarinana. Ireo ny fony Malagasy tsirairay avy mba hitsara hikatsaka hatrany hatrany ny fiadanana avy aminao ka hiaina soamatsara ao anatin'ny fandriam-pahalemany dimy sy ny ity manomboka izao. Ary na aiza isiany fiarahan-kevitra sy ny fitaovan-doha dia mba ho amin'ny fiadanana hatrany izany ka izany no hitarika ho amin'ny fahampandrosoana ny maritra.
Manasana tokoa ny vahoaka malagasy arindo ankehitriny nazo mitondra voafidim-bahoaka koa miantoka aminao izahay mba tsy njovy ireo mpitondra voafidy ankehitriny fiondrananao tsy maintsy atanterahany fiovana eto amin'ny firenena no miezanay ka tanteraka tamin'izao fifidianana izao. Mila io sy fahasahiana ary fahatokisana tompo ny fahefana rehetra izany. Fahatokisana ihany koa ny vahoaka nanome ny fahefana azy rehetra. Koa mianta aminao izahay manefina firenena malagasy voafidy ankehitriny ahatsangana tanteraka ny fandriam-pahalemana sy ny fiandriana firenena ary ny fampandrosoana tadiavin'ny vahoakany izy. Avita miatrika ny firehana maro samy midododo na indraindray koa midoladolana manantona azy manodidina azy. Ka ny soa ho an'ny kristiany no any voalohany hokatsary ho an'ny vahoaka malagasy. Ary ireo solombavam-bahoaka rehetra vao nahazo fitokisan'ny vahoaka ireo kosany atsiara fa izao no andro fiovana ka tokony hiova olombao dia efa voatokana izy ireo sy ny vahoaka ny fidy azy. Teo aloha na ny mpitondra tao anatiny fitezamita tsy takona fenina toy mitafika andrefa-tanàna niezaka vitan'ireo ray aman-dreny mpitondra tao amin'iny fitezamita iny. Ao amin'ny voalohan'ny fitezamita sy ireo rehetra niara nisalary taminy na dia hanambady fotoa tsara kazany firenena malagasy sy izao ny tontolo izao. Nefa azo lazaina fa tafavoaka tamin'ny tena sarotra ny firenena ka nandalo voalohany izany atao hoe famindrano-pahefana ara-demokratika eto amin'ity firenena ity izay voarakitra tanteraka ao anatin'ny tantaran'ny firenena malagasy izany maniko izao. Mianto aminao izay kay aoka ambatsy ny voalohany sady farany no idirany malagasy ao anatin'izany fomba demokratika izany fa manomboka izao dia ohatra velona sy vavolombelona izay taterahan'ireo mpitondra teo aloha tao amin'ny fitezamita sy ny mpitondra vaovao ka ho alay tahaka eto amin'ity firenena ity isaky ny misy fiovam-pahefana. Tsarohan'ireo malagasy maro an-tanindrazana mitolona ahita fivana teto amin'ity nosina ity ka namony ainy tamin'ny 7 febroary sy ny manodidina rehetra teo. Tsarohanay amin'izao 7 febroary izao irezy ireo ary ny raha latsany anie anjary zezika afahavokatra izay rehetra tsangana eto amin'ity firenena ity. Arenony izy ireo
Usaha bantaran para mandiri, na kuliani na kunirani wanzau musisau singkatana dari demokrasi atsanga na ekonomi. Ni fikambanana AV7 mbola tafajoro hatrany hatramin'izao eto ireo rehetra akanga sisa nanamborana ka otroninay akehitriny Andriamanitra ray miata aminao izahay vavolombelona ireo ijoro iaro mandrakariva ny demokrasia ny zoany malagasy ary izay rehetra tia mpandroso ity firenena ity koengany izy ireo ahery fo hatrany ary atsaro fa ny malagasy dia mahatsiaro azy ireo irezo izy ireo salama na dia maro aza ny mbola mitondra takaitra irezo izy ireo mba haritra ijoro eo anivon'ity firenena ity ary hoendrika isehoan'ny tolona hoendrika isehoan'ireo vavolombelona eto amin'ny firenena sy ny nosina. That's it.
izany. Mitanareo aneny tompo ka miaro anareo, mampanirapiratra mitavana aminareo aneny tompo ka mamindra fo aminareo, manandratra mitavana aminareo aneny tompo, manome anareo ny fiadanana sy ny fitiavana lehibe indrindra. Amen.